Alleluia. Manamafy ny fiarabana zay fa natolotra ireo ray aman-dreny ny fandimby tamin'ny nanomboana ny fotoana sy tao anatin'ny fotoana izay nitarihana ny hira fiderana. Hotahin'ny tompony tsika rehetra ary ny voninahitra rehetra ato anatin'ity fivoriana androany dia watolotritsika manontolo ambongadiny ho an'Andriamanitra. Alleluia. Saorana ny tompony amin'ity fivoriam-be izay natao eto Vatomandry ity, nanomboka tamin'ny Larobia ifarana amin'ity androany ity. Hotahiany Jesosy ane ny ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity, pasteur nono mivady, ny birao mpiangonana rehetra, lolo-mpiangonana, ny ray aman-dreny mpiangonana mpino rehetra eto an-tampon-tanàna, ary tsika rehetra ihany koa dia tolorana fisaorana samy hotahian'Andriamanitra. Manaraka an'izay misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahatongavan'ireo mpiara-miasa rehetra izay nandao tanàna nafoy ankonana sy ny toerana nisy azy, fanotrona ifanampy ifanometanana, dia Andriamanitra ny hitany mpanompony rehetra tsy akanavaka. Alleluia. Nampitondra fialan-tsiny moa ny ray aman-drenitsika pasteur Lionel avy eo Tamatavy, ny tsy fahatongavana eto no ny antony lehibe tsy azo anoharana. Toy izay koa ny mpikambana ambirao ny firaisampitandrina pasteur Rakotson Gilbert Raphaël avy ao Fenoarivo Atsinanana, izay tokony ho eto niaraka tamintsika teto fa no ny antony manokana dia tsy tonga eto. Fa na zany na tsy zany mahazo misaotra ny tompontsika ary mahazo midera ny tompo fa ity fotoana androany ity dia fotoana hiavaka ho an'ny tsirairay avy. Mialohan'ny leteny io masoandro io dia hitanao amin'ny fomba miavaka Andriamanitra. Isy fahagagana mbola tsy noraisinao fa ho raisinao. Isy fitahiana mbola tsy azonao fa ho azonao. Ary isy valim-bavaka efa nandrasanao hatramin'ny ela fa ity ny fotoana voatendry hidiana zany eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Misaotra manokana ny dadazisitsika ray aman-dreny avy any Fianaratsoa izay avy any amin'ny aman-jato kilometatra ary tsy moramora ny mamakivaky an'izany lalam-pirenena fa fito zany pahatonga eo Antananarivo, satria dia lalana lavadavaka klodoka ary ohatrany tsy aina mihitsy ny aina mamakivaky an'izany lalatsarotra izany, fa noho ny fitiavany amin'ny Vatomandry tonga eto izy miaraka amintsika eto. Dia hoy aho hoe hotahiany Jesosy, hotahiany Jesosy, hotahiany Jesosy. Alleluia. Aleo anao hira andininy anankiray tsika, andininy anankiray dia isana andininy fa 1:10. Aleo ngamba ny atao ambonimbony kely ny clé an'ilay izy dadan'ny ranona dia mba misokatra tsara ny tadym-peo an'ny tsirairay avy. Dia ataontsika eno any Anosy Manasa ny avy any, dia ny avy aty indray ataontsika midona ry amin'ny vavady Manoro, dia ny ato amin'ny Atsinanana ato hotahian'Andriamanitra mba hipakany amin'ny Nosy Maurice, dia makany amin'izay falehany rehetra any ary ny tanjotsika androany dia zao: ny hira fiderana, ny vavaka, ny aleloia, ny tehaka. Dia mbola tsisy aleloia kosa ve zany ve? Ataontsika mitehaka eny amin'ny rahoan'ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Lasitsika ary
firana fa raika amby folo andininy voalohany disana andininy mafy le teka Tanaka yanauka itewe eno naru atuni papi pali fadana zanu abadi bijan ratina ufangata ulumberuka defana Hallelujah. Visitani sugari Fiumana kuleti Adi amani tatubu Chumbera tani wanda palitu Visitani sugari Fiumana kuleti Adi amani tatubu Chumbera tani wanda palitu Hallelujah. Andotsika anenjika ny fotoana andray itenin'Andriamanitra matitoko fahatelo andininy voalohany andininy faharoa andininy fahadimy andininy fahaenina aleo tonga dia vakina avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy matitoko fahatelo andininy voalohany sy faharoa tamin'izany andro zany dia niseho Jaona mpanao batisa ny Toriteny tany anefitry Jody ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra andininy fahadimy sy fahaenina ary Jerosalema sy Jody rehetra mba mitany rehetra morony Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'io ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ataontsika somary ikisaka kely ato amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany raisitsika ny andininy fahaefatra sy fahadimy. Ary raha niarany niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy izy tsy alo Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray zay farenareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tokoa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Haleluya. Sotra ny tompontsika ny amin'ny fandaharam-potoana izay nitarihan'Andriamanitra ny mpanompony eto amin'ity toerana ity ary tao anatin'izany ny amin'ireo rahalahy sy anabavy izay nekena no ny famindrapon'Andriamanitra mba ho atao batisa amin'ity androany ity terahina ny tompony amin'izany. Iresaka be dia be mahakasika ny batisan'ny ranosika fa reto ny fizarana anankidimy izay mba apetrakintsika tsara mba hampazava ny tenin'Andriamanitra ary mba ho azonao tsara izay tiana ho lazaina sy ho ambara. Voalohany, inona marina moa ny atao hoe batisa? Ny faharoa, ireo karazana batisa anankidimy resahan'ny Baiboly. Fahatelo, iza no azo atao batisa. Fahaefatra, ny tanjon'ny batisa sy ny mazava-dehibe azy. Any amin'ny fahadimy dia isy zavatra anankiray resahantsika amarana natanteraka ny Toriteny. Lasitsika ary mba ahafahantsika mifehy ny fotoana. Inona marina moa ny atao hoe
batisa. Samy manana ny fandraisany azy, ny fandikany azy, ary ny fahazony azy, ary azo tenenina koa hoe ny mapetipety azy, ny amin'ny atao hoe batisa, ny tsirairay avy, indrindra fa ny karazam-pivavahana misy eto ambonin'ny tany. Fa andehantsika tsy hivoaka na hiala ao anatin'ny baiboly, satria io no fahamarinana fototra. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany hoy ny bokin'ny Isaia, fa raha misy tsy miteny araka izany dia satria tsy manana fahazavana ao aminy izy. Ny atao hoe batisa, raha ny heviteny izay ny andohana, dia midika hoe alevina na koa hoe asoka. Raha ireo teny anankiroa ireo no ampifamenona, dia zao ny totalikeviny mba amora ny azotsika azy, tsy maintsy mila rano be tena mandifotra sy manarona tanteraka ny fanaovana batisa. Ny Mateo 7:9-12 dia miresaka ny amin'ny batisan'i Jaona, fanakany amin'ny olony Jordanina izy, zany hoe rano be mihitsy, ary dia tao no nanaovany batisa. Fa ny bokin'ny Jaona 7:17 koa dia miresaka fa i Jaona ihany dia nanao batisa ihany koa tany Ainona akaiky ny Salehima, satria hoy ny soratra masina ao amin'io andininy manao hoe nisy rano betsaka tao. Zay zany ny atao hoe batisa. Ary manamarina an'izany ianao raha mamaky ny zavatra mitranga avy amin'ny lay tandapa etiopiana anankiray, resahany ny asan'ny apôstôly 9:9-30, rehefa nitory teny tamin'ny Filipo dia nazava nanambara ny voasany tsara le tenin'Andriamanitra, ary rehefa nazava tsara tamin'ilay tandapa teny am-pandehanana ka nahita rano izy ireo, dia nidina teo amin'ny rano natao batisa ilay tandapa Filipo no nanao batisa azy. Ahita ny masontsika rehefa avy eo ity misy rano be angamba manodidina ny 10 metatra toratelo na hoe 5 metre cube anohany ity rano ato ity. Dia hitinao ny atao batisa, hitinao mpanao batisa, dia ho hitanao eo hoe ohatran'izao le batisa tao amin'ny baiboly. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Andehantsika hiampita amin'ilay fizarana faharoa mba ahafahantsika mifeny fotoana. Fantaro ireo karazana batisa anankidimy resahan'ny baiboly. Voalohany, Toriteny voalohany 10:12, misy ilay atao hoe batisa ny Mosesy, ny zanak'Israely izay tambanin'ny rahona ary namaky teo amin'ny ranomasina. Dia hoy ny baiboly hoe natao batisa ho amin'ny batisa Mosesy izy rehetra. Faharoa, karazana batisa faharoa, dia misy ilay atao hoe batisan'i Jaona. Io lay batisa araka ny fampianaran'i Jaona, batisa ny fibebana. Reto andininy vitsivitsy reto voarakitra ao Mateo 7, Marka 1, Lioka 7, Jaona 1, Asan'ny apôstôly 10:7, Asan'ny apôstôly 7:4. Reo rehetrarehetra ireo sy izay mbola tsy voatanisa dia miresaka
manambara mampianatra manondro ny amin'ny atao hoe batisany jauna. Dia hoe ilay andininy anankiray, izany teny zany dia fantatrareo ilay nahely eran'ny Jody natomboka tany Galili taoriny ny batisa izay no Toriteny jauna. Fiteny karazana batisa fahatelo, misy ilay atao hoe batisa ho an'ny maty. Koritianina voalohany 5:20. Somary hafahafa izy io, ary na ny mpianatra na ny mpino velona tamin'izany andro zany dia hita ho latsaka be ihany tao anaty fisalasalana sy adevitra. Zay nahatonga an'le andininy miresaka amin'io niresahantsika Koritianina voalohany 5:20 hoe raha izany anao ahoana ireo izay natao batisa ho an'ny maty. Tsy dirantsika lalina ny amin'iny, fa raha fitinina dia hoe olona tokony atao batisa le olona anankiray. Saingy tindrisy ny fahafatesana izay tsy mifametra dia tsy namela n'ilay olona aritra ka ho tonga tao amin'ny fikasany, maty tsy vita batisa. Dia nananganana olona iray izay nisolo tena azy ara-batana, ka iny olona iray iny no natao batisa ho solon'ilay maty. Dia dingantsika iny fa karazam-batisa fahaefatra. Mateo 5:20, bokin'ny asan'ny apôstôly tsika dia mahita andiny soratra masina be dehibe miresaka ny amin'ny atao hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy na batisa araka ny fampianaran'i Kristy. Ahoana moa ny amin'izany? Ny amin'izany tsy ilay hoe rehefa manao batisa dia hiteny hoe izay dia manao batisa anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy izay, fa saimbolika io zavatra io, mba hampiavaka azy amin'ireto karazana batisa 5 karazana ireto, dia napetraka no tononina ary nomena formule hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona te hiady hevitra hoe zavatra ara-baky teny io, dia andeha ho tsorintsika sy andeha ho faritatsika tsara hoe fa iza no ny teny hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy tao amin'ny Baiboly. Tsy Petera va? Fiza kosa ilay nampianatra hoe mandehany ianareo taovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy no ny teny anio. Iza no henoina kokoa, Jesosy sa Petera? Mafimafy ny Jesosy ary. Dia zay le batisa fahaefatra. Fity le batisa fahadimy dia ny batisa ny fanahy masina. Andehantsika epita amin'ny fizarana fahatelo satria miazakazaka zay tsy izy ny fotoana, tapitra sady ny 10 minitra zay a. Iza moa no olona azo atao batisa? Olona manahoana? Olona taky ny ahoana? Voalohany indrindra, ny andininy rehetra atao amin'ny Baiboly dia mametraka mazava tsara fa ny olona azo atao batisa aloha dia olona efa lehibe, tsy zaza tsony, efa mahay manapa-kevitra, malala ny ratsy sy ny tsara, mahay manavaka ny maizina sy ny mazava, ary afaka mandray fanapahan-kevitra. Zay ny olona azo atao batisa. Misy olona na dia samy 15 taona azy, anankiray dia mbola hita hoe mbola zaza, mbola tena tsy lasa lavitra ny rafim-pisainana sy ny fahamatorana. Fa misy olona kosa matetika ahitana an'izany fahasamihafan'izany,
4 taona izy, 5 taona, 9 taona, dia efa olona manana fanapahan-kevitra, matotra amin'ny fanapahan-kevitra, afaka misafidy ny lalana tiany izorana, tiany andehanana. Fa miverina kelitsika, iza ny olona azo atao batisa? Valiteny voalohany, olona efa lehibe. Iza no 17 taona, 19 taona eto mba mitsangana hoe azafady, mba mitsangana kely hoe zay ankizy 19 taona, 17 taona, 18 taona, mba mitsangana kely hoe ary ambony misy sa tsy misy? Misy any ambony. Ato ambany misy sa tsy misy? 18 taona. Sotra tompoko. Ny olona ohatra anareo reny zany dia afaka mandray fanapahan-kevitra iroso ho amin'ny batisa. Faharoa, iza ny olona azo atao batisa? Matio 7:9, Marka 1:1, andonga efa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy ireto tenin'Andriamanitra sarobidy ireto. Matio 7:9, nataony batisa tao amin'ny onjordany reny rehefa niaiky ny fahotany. Fa nakaiky amin'io ihany zay voaresaka tao amin'ny Marka 1:5, dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe, dia nandeha nanantona azy ny tany amin'ny tanin'ny Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka natao ny batisa tao amin'ny onjordany reny rehefa niaiky ny fahotany. Iza no azo atao batisa? Ny olona efa nibebaka tsara, niaiky ny fahotany, nisaraka tamin'ny otany, ny olona tak'izany no azo atao batisa. Tsy ny olona rehetra, tsy zay manantona rehetra, tsy zay misoratra anarana rehetra, fa izay efa nibebaka, niaiky ny fahotany, tena nafoy ny lalany ratsiny rehetra, ny olona tak'izany no azo atao batisa. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Fahatelotsika izao, ny olona azo atao batisa dia ny olona efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Jaona 1:12, tonga tany amin'ny azy izy, ny azy tsy nandray azy, fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia zay mino ny anarany. Ireo menada izay ho atao batisa amapolopolony amin'ity maraina ity, izy ireo no niekena ho atao batisa dia satria nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana izy. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Fa efatsika izao, ny olona azo atao batisa dia ny olona mino. Marka 9:9, zay mino sy atao batisa no vonjena. San'ny apôstôly 2:30, minoan' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Tsy maintsy mino aloha. Le finoana tsy zavatra tenenina fotsiny, resahana fotsiny, fa fahalalana, miampy fahatokiana, miampy tena hoe fankatoavana zay lazainy ny tenin'Andriamanitra mba hipetraka tsara ka tsy hozongozona na hiovaova sy hilangilana, fa maty tsara-potokevitra. Efa maty Jesosy, efa latsaka ny rany, efa miteny izy hoe vita, ary efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary mipetraka eo tanana kavanany ray izy. Mino an'izany fahamarinana izany aho, ka nanolotra ny tenako sy ny fiainako hanompoako an'Andriamanitra. Engane mba ino ianao naty androany azy. Haleluya. 5, ny olona azo atao batisa, ny olona vomendriky ny fibebahana. Matio 7:9, Luka 7:9.
mamofo mendriky ny fibebahana. Ny bebaka izy tena niaiky ny fahotany nanenina tamin'ny zavatra tsy nety nataony, resy lahatra mihitsy hoe tena diso lalana fa tsy nijanona tamin'ny teny fa nasiany proof lay fibebahana. Zakaiosy de niteny teo anatrehany Jesosy, Lioka 7:20, ny 9:7, teny manao hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko any mandry sy ny malahelo. Zavatry ny lalaiko tamin'ny fiampangana tsy marina onerako avy efatreny. Misy vomendriky ny fibebahana, ny mpiteny ratsy tsy miteny ratsy tsony, ny olona nangalatra mamerina zay nangalariny ary tsy mangalatra itsony. Misy mendriky ny fibebahana. Tadidiko tsara tamin'izao atao batisa, zavatra rony namatotra. Anankiray hirahira n'izao tontolo izao, nanana kaye matevina be 200 pazy anankiroa ao, misy sary, misy tononkira, ary za tsy mba tia mpihira malagasy, artista gasy, tsy nahita ny kayeko reny tononkira reny fa ny anampihira vahiny. To daholo reto firongon'olona isan-karazany: Maria Carey, Michael Jackson, Céline Dion, izako tena be dehibe mihitsy. Zavatra ray faharoa de io adiady io zay tena mamenatra sy manala baraka mampanongo tena. Nandevozina dojo saika isan'andro de ohatry ny reny alainy reny raha tsy mahita dojo ao anatin'ny ray andro. Rehefa tsy eny anaty dojo de any ambony tendrombohitra, tsy any tendrombohitra de eny ampiasa kazana. Tena nandevoziny, nafatony ary tena nampalahelo. Tony nitondra kitra daholy, mangana, ny vavaranjo ny orina tamin'ny bambo namafisina. Tony rehetra tony, boaro no atsangana de iny no anamafisana azy, hanika ny vadika toy ny vy. Noho ny hafanampo disy toerana sy ny fanandevozana efa lasa lavitra dia nisy mpampianatra iady vahiny teratany japonais nanome kimono karazany anankiroa, notsako zay vita japonais. Fa rehefa nivavaka aho nilozako ny dojo, nanomboka nalana ny hirahiran'izao tontolo izao. Kasety anaky 5 no pitena sy nidorana tamin'izany. Fa rehefa atao batisa mbola atao reo zavatra reo: kimono, notsako, cahier de chant. Ao anaty fifadikanina, tsisy malala zay any anaty valiziko, any anaty etako. Ny pasteur fa ny fanamasina atao amin'ireny pasteur reny nahita ny miafina rehetra, nivoaka tao anaty Toriteny ilay zavatra nafeniko. Resy lahatra tao am-piangonana, fa rehefa tonga tany an-trano aho amotika sy anara ireo zavatra reo de tonga ko ny devoly nandresy lahatra ary ny fikitra sokafana le cahier de chant. Ty misy ilanao azy, ianaranao langy angety e. De naprimina aloha hoe ohatry ny marina ihany. Nalaina ndray le kimono de hodorana. Ity azonao ampiasaina ihany koa ty rehefa mangatsika ny andro, azo atao akanjo ange io e. Nakatsy am'le motsako ndray de ozy ndray ny devoly: ity hoentinao mamonjy alimbavaka ivelesana liky. De teo reo fa isorako Andriamanitra, isorako ny mpanompon'Andriamanitra. Zay tsy tokony analaviranao sy asianao elanelana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Akekeza izy reny, atony izy reny, fa irak'Andriamanitra hitarika anao any an-danitra. Tena jour J-2
roa andro tsy atongava amin'ny batisa nanana olana na lahelo a tsy tsapako le fier besy famanginy tao amin'ny afo teniteny tamin'ny pastera za manana olana nazavaiko teo netiny ambavaka nametrahany tanana lasa am'izay anody nalaiko le kahefeno irahira tsy nisokasokafako tsony tonga de nidorako may nalaiko le kimono anankiroa maintimainty fotsifotsy ny ankiray tonga de naoriko de nidorako may nalaiko le notsako nafarana avy any Japon tsy foiko zay a aiko tsara mampiasa azy tam'izany voafehiko mihitsy a nalatsako tao amin'ny gabone amin'ny bebe anay veloma mandrak'izay any zay mbola akazy fa any amin'ny 5 metatra any ambanin'ny tany any nanomboka teo tsy niverina tety an-tanako tsony tsy niverina teto ambavako tsony le hirahira tsy nataoko nahita itsony betsaka ny olona tateoriana zay niaraka tany anaty dojony teny ahoana aizanareo zao efa lasa lavitra angamba enona io eny apita ranomasina azafady tompoko nandehanako tany an-dafy tsy ara-marseo fa Jesosy halleluja riavana ilaina mamofo mendriky ny fibebahana ny olona atao batisy halleluja ilaina misy pirofo farany be deabe ny zavatra azo resany fa ny olona azo atao batisy de olona tapa-kevitra resy lahatra tanteraka babony Jesosy ary anompo sy anaraka azy mandra-pahavatiny anao fanekena izy 7 mena damy ty marainy ty ka aina no vetra amin'ty fanompona amin'ny tompo ity ninona itranga ninona iseho tsy ala atao amin'i Jesosy na hotahina na hiatrika fizantoetra tsy ala atao amin'i Jesosy zay tapa-kevitra ho amin'izany rehetra anao amenina mafy be hititra amin'le fizarana fahaefatritsika ny tanjon'ny batisa sy ny mahazava-dehibe azy voalohany Lioka 7 andininy 7 andininy 70 donge vakitsika amin'ny anaran'ny tompo reo andala teny mafinaritra ireo Lioka 7 andininy 7 ary mivoaka rehetra sy mimpamory rehetra zay nandre de nanamarina an'Andriamanitra satria natao batisy tamin'ny batisany Jaune reo fa ny fariseo sy mipahay lalàna kosa nandany fikasan'Andriamanitra satria tsy mba nanantona ataony Jaune batisa izy zavatra roa nyresahana eto voalohany fanamarinana an'Andriamanitra fanamarinana faharoa fanekena ny fikasan'Andriamanitra misy olona nge mandiso an'Andriamanitra misy olona nge mandany fikasan'Andriamanitra ho anao zay efa vita batisy misoran'Andriamanitra olona voatay ianao olona tena miavaka ianao ary olona sambatra ianao satria ianao ilay nanamarina an'Andriamanitra ianao ilay nanaiky ny fikasan'Andriamanitra ary tokony falitsika amin'ity androany ity satria ninona endriky ny asana devoly zay nandrovitsy ary tena nanapatra ny adalany teto ambonin'ity tany ity mbola misy tafavoaka velona ihany ka 7 mena tape zao anamarina an'Andriamanitra androany anaiky ny fikasan'Andriamanitra androany halleluja fatelo marika 1 andininy 4 zao nolazainy ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy Jaune de nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka azonao jerena ny Lioka 7 andininy 7 izay tsy mifanalavitra amin'ny nambaran'ny Marka satria zao nresahany ty andininy ty Lioka 7 andininy 7
nakany amin'ny tany rehetra tany amorony Jordana izy nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka. Andraisana famelan-keloka ny batisany rano. Aleluia, aleluia. Tena zava-dehibe zany a, famelan-keloka. Sambatra ny olona zay voavelany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sain Jehova eloko, tsy misy fitaka amin'ny fanany. Rovina ny tonga izany famelan-keloka rehefa atao batisany olona anankiray. Faefatra, Mateo 7:17, zao ny resahany, zao ny nampanao batisa, Toriteny mivaivay mahery vaika teo amin'ny olon'ny Jordana. 7, Mateo 7. Fa noho nahitany fariseo sy ny sadoseo maro nanatona amin'ny batisana izy teo izy taminy, ry taranaka mena rano, izany nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy. Batisa, tanjony batisa, mazava-dehibe ny batisa, fandosirana ny fahatezerana ho avy. Izavy nefa vita batisa tonga eto azafady, dia raha ho mafy ny tompo. Ary iza le ho atao batisa androany hoe azafady, mafimafy ny aleloia. Arabaina ianareo afaka mandositra ny fahatezerana ho avy. Manaraka fahenintsika zao, mazava-dehibe ny batisa, tanjony batisa, andraisana famonjena. Marka 9:20, 9:20, 9 jerefantsika teo aloha lay milaza manao hoe zay mino sy atao batisa no hovonjena. Andraisana famonjena. Zara roa ny famonjena. Voalohany, fanafana amin'ny herin'ny ota. Faharoa, fanafana amin'ny tambiny ota. Ny olona atao batisa no misitraka an'izany famonjena izany. Zay mahatonga ny olon'Andriamanitra falifaly ravoravo, miramira na mitsikitsiky, velombolo, velokiry. Ka naiza hitanao azy, na nisotro kafe izy na tsy nisotro kafe, tsikitsiky foana izy. Aleluia. Na misy vola ny amin'ny porte-monnaie any na tsisy vola, tsy miankina amin'ny vola amin'ny fifaliany, fa le famonjena zay no raisiny. Aleluia. Dia mahafinaritra, tena iaina n'io famonjena io, iaina n'io, tena tsapany io, mameno ny fony sy ny fanany io. Dia olom-bovonjy izy. Zay mahatonga ny olon'Andriamanitra vremarika tsy matahotra fahafatesana intsony. Aleluia. Reo zany pastera tena tsy mataho maty intsony. Ka Kristy ny antony havelomanay, fahafatesana no azonay tombony. Aleluia. Maniry zay mba ho vavonjika io anenao. Hoy ny Efesianina 5:7, raisy ny famonjena. Hoy ny Koritianina 2:9, indro ankehitriny no andro mpamonjena, indro ankehitriny no andro kasitrahana. Hoy Jesosy miteny, Lioka 7:7, 7, efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Fotoana hamonjenanao anety androany ity. Fotoana andraisanao famonjena anety fotoana androany ity. Aleluia. Fa ny mazava-dehibe ny batisa, amara-parana antsika azy, fandevenana ny ota mba hitsanganana ho amin'ny fiainam-baovao. Romanina 9:7, 7 sy 8. Kolosianina 2:2, 12. Azonao taony mamaky an'ireo rehefa ny an-trano fa ny batisan'ny rano
dia fandevenana lay olona taloha. Nalevina tao lay olona taloha. Efa maty. Efa maty. Le ota. Le fiainan-dratsy. Efa tena levina. Resta teraka. Dia nalevina ato amin'ny baptizy. Atsangana avy eo amin'izay le olona. Olom-baovao. Ao anao sy ny Koritiana 2:5-7. Raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, tonga vaovao ny zavatra rehetra. Alleluia. Fony ataloha, ny lasako mamenatra, manala baraka, mampisitry belona. Tsy mety amiko mihitsy ny anahy zany jerijereny zany taloha. Ny olona mijerijery zany na afaka ny nifiny na vaky ny tetezan'oriny na tafatorombona amin'ny tany na voany direkta be dia maniba hitakitana maromaro 10 minitra vao tonga saina. Ny olona mijery olona kely io satria za tamin'izany skill kely. Ka le fahakelezana tsy midika fa le fahamafisa mafy zany. Velesy mamanay ny mandeha nisy problema tao an-trano. Nalaina tao kifafa anankiray tapaka. Nalaina tao kifafa faharoa tapaka. Nalaina ndray koa kifafa ny dadatoanay tapaka. Tapitra angawa gatsisy tsony. So dia mbola misy. Tezitra be neninay. Fa zaza inona ary tony. Dia mandeha tany amin'ny sekoly. Menatra tamin'izany. Menatra mieritreritra an'izy amin'izao. Raikitra ny sangisangina ankizy tao am-pianarana. Dia le tsakotsakona moa ny stylo, ny taratasy. Dia alana ny tsinainy stylo dia le tsofiny pitsoho. Lozy. Nakary amin'ny fototsofiny le mpampianatra. Za koa sendra naka stylo anaty trosy no nierika izy. Za voatondro. Ary le ankizy rehetrarehetra koa dia nanondro anazy satria efa fantatra izy ireo hoe ny rehetrarehetra azo ahirika aty. Convoqué tany amin'ny birao aho. Aloha tsy teneniko eto le sekoly fa so diavanareo le tale tamin'izany. Voantso tao amin'ny tale aho. Tsisy akiteny gasy tamin'izany. Tu es le garçon le plus têtu de notre établissement. Ianao zany tena ankizy lahy, mpianatra ankizy lahy tena mafilo indrindra ato amin'ity sekoly ty. Tsisy tsy mikolay aminao. Valiko moramora tamin'ny teny frantsay koa. Mba hanaporofoko aminao andriamatoa tale fa marina tokoa ny teninao ary za mafilo indrindra. Inona ianao dia nomeko ny coup de tête izy. Vaky raha ny orina. Niantsona polisy tao amin'ny commune. Tazotazomina teo dia nirahonana teo dia tsy hita. Teny eo le tale dia vao mijery makany masoko dia mitodika izy dia mangina. Raha voantso ny ray aman-dreniko. Ditra tamin'izany. Tsy ray aman-dreniko avy netiko nakany fa olona hafa namboamboarina. Lozy. Tahoana raha voaroka ianao. Nisy mba niaro moa le mpampianatra. Eny izy maditra fa mahay bene izy io e. Tsy hita fanaovana. Dia mandeha ny saika nafaty ateo ny ravoangy. Ny tena zazakely 14 taona, 15 taona. Dia hoe andeha hiaza mpangaro posy. Entiny ditra sy ny adalana. Manomboka aty amin'ny fietezana. Mepita amin'le tetezana kely iny. Efa natondrotondron'ireo namana. Ry anankiray.
tsisy alaro hoe avela izy anao ny ataony na nisy proof fa tonga dia nilana vaniny fotsiny dia ary aho dia endao inona ny tsy tian-drangah hohanina ozy izy le rangah be ankiray efa somary ngezangeza zay inona ny tsy tian-drangah hohanina endao fotsiny aho endao fa za mitady mpanendaka eto an-dravoangy eto fa nenjika tamin'iny elakelatrano iny nanenjika nakany efa misy 5 lany ihany tao za ndray ny anjehana nakaty reny ny polisy fa tamy fa loza ne tam'izany loza ny anadan mamako dia niteny hoe raha tsy any amponjy io zazy io dia any ampasana sorako an' Jesosy na dia ratsy aza no vonjeny na fany no tiaviny tonga tao amin'ny fahazavany ary ankehitriny betsaka ny tsy mino rehefa mahita izy reny teoriny dia nenao marina ve ity eny tompoko tena izaty dia hoy le anankiray tena misy rangah zao Andriamanitra izao Alleluia ho anao koa tonga eto tiany Jesosy ianao fotoananao zay fotoana anapahanao hevitra zao aza mangatakandro atolory an' Jesosy ny fonao fiainanao tenanao andray anao koa izy androany zao nolazainy je rehetra manatona tsy mba misy olaviko efa ratsy angeny tena tam'izany tsy natao ty adalana rehetra sotasota gafigafy any anaty bus reny video reny vo mandalo zay misy andihany anankitelo efatra dia tonga dia rava io video io rava manambitamby le tompona video ty rangah misy vola dia ndana aloha nareo mba mandehana tinga mifamelomanay vady aman-janaka mampalahelo asana devo le kitsirano misy le poto any telefôny reny zay mifanomboanay azy akarina manao mahitsy amin'iny ny tongotra tonga dia miakatra zay tsipika ohatran'izao zay mahita an'iny ka mbola masamiditra dia ho raharany azo azy tena ho rahara fa misy tonga dia manaiky avy hatrany hoe tena karangah riavana sotra ny tompo resiny devoly babony Jesosy ary tonga manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana sy ny fanantenana sotra ny Jesosy fa rava ny tahotra nampahory ny ala le karazana fampahoriana tao anaty misy fedanana misy fifaliana misy fitsarana afa mitsy miaraka amin'ny Jesosy ho ataon'ny tompo aminao koa zany raha manapa-kevitra ianao Alleluia engany eo amin'ny batisa manaraka dia ianao ndray no ivoriana eto amin'ity toerana ity miaraka amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ka ho atao batisa atoko ianao alaminy ny fiainanao regleo ny tokantranonao avereno ny zavatra mety nangalarina ary alamino ny fiainam-pianakaviana mandehana amin'ny soram-panambadiana dia mivavah manolora-tena manatona pasteur mangatatoro-hevitra dia hitanao ho lasa lavitra ianao alonao aleloha mafy betsika eto ampamaranana ny toritentsika zao andeha hiverenantsika kely ilay karazana batisa 5 dia ilay atao hoe ny batisan'ny fanahy masina tena misy io batisan'ny rano pasteura olombelona no manao batisa olombelona zay nafeno an'ireo fepetra ireo fa ny batisan'ny fanahy masina Jesosy Kristy no manao batisan'ny fanahy masina mafy ny aleloia azafady batisan'ny rano ndray mandeha tsy miverina
ndre mandeha tsy miverina atao batisa zao 5 menadandro any dia iny ihany fa tsy afaka 5 taona indray indray fa ndre batizena indray hony e tsia ndre mandeha ihany fa ny batisa amin'ny fanahy masina tsisy fetra illimité io baiboly mihitsy milaza tsisy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho azy mangataka aminy tsisy fotoana io mety mamaton'alina azony atao batisa amin'ny fanahy masina ianao maraina azony atao zany ariva azony atao zany aty an-tranon'Andriamanitra azony atao zany eny akalalana azony atao zany engane ny tsirairay avy amin'ity maraina ity ho ataon'le mpanao batisa ny fanahy masina batisa amin'ny afo sy ny fanahy masina dia ho feno ny hery feno fahasoavana ianao amin'ity maraina ity amin'ity tontolo andro anio ity halleloja jereo tsara tamin'ny andron'ny apôstôly Jaona rehefa nanao batisa teny mariana zaho izy le manao batisa ho amin'ny fibebahana fa avy eo riko le mahery no izaha tsy mendrika hitondra ny fehikapany aho izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa dia io le nilazain'i Jesosy tao mivaky tentsika asan'ny apôstôly toko 1:4-5 melohan'ny akarany ho any an-danitra viriny ny mpianatra Jaona ozy nanao batisa anareo tokoa tamin'ny fibebahana batisan'ny rano tamin'ny fibebahana fa zao ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo rehefa afaka andro vitsivitsy alleluja alleluja niakatra Jesosy verina tany Jerosalema ny mpianatra niakatra tao amin'ny lefitrano ambony rihana dia nanomboka ny vavaka inona ny zavatra niseho tonga ny andro Pentekosta nisy rivotra ny fofofofo nanenika ilay toerana ny foridy nanaraka an'izay dia nisy lela maro mitaray nafo tena ny fanentana tamin'isan'izy rehetra tao amin'ny lefitrano ambony rihana reny lela mitaray nafo reny dia niparitaka nipetraka teo amin'ny Petera ny anjarany teo amin'ny Jaona teo amin'ny Matio teo amin'ny Marka teo amin'ny Lioka teo amin'ny Filipo ny rehetrarehetra rakotra ny 12 nandray ny anjarany koa ny vehivavy ry Maria Magdalena tonga tao feno afo nisy afo tena nomboka ny teny tamin'ny fiteny samihafa izy ireo arak'izay nampitenena amin'ny fanahy masina azy dia ozy ny baiboly amin'le andininy mahafinaritra dia samy feno fanahy masina izy rehetra alleluja vity ny Pentekosta iny fa nisy fotoana indray taoriana nivory izy ireo niangona izy ireo nidina tao indray fanahy masina na mangy na meno dia famifeno ny fanahy masina izy rehetra dia hoy ny andininy ankiray niovitrovotra ny trano izay ny angonany ho ataon'ny tompony zany amin'izao maraina izao dia ho anao batisa amin'ny fanahy masina eto koa Jesosy androany nareo ery ambony ery ho feno ane andray ane irehitra ane ny ato amin'ny lehilahy rehetra ho feno vehivavy rehetra ho feno ny ankizy rehetra ho feno musicien feno ny any atokotany feno iritsika ve zany ndao tsika hifantoka alleluja tombotsoa amin'ny fandraisana batisa amin'ny fanahy masina zavatra vitsivitsy ny resahantsika dia vavaka tsika lasa feno hery ianao
feno fahasoavana. Zavatra tsy vitanao hatramin'izay lasa vitanao manomboka amin'ny fotoana andraisanao papisa amin'ny fanahy masina. Ny fahavalo tsy resinao hatramin'izay lasa resinao manomboka amin'ny fotoana andraisanao papisa amin'ny fanahy masina. Ny lalana ny katona teo anoloanao isokatra ho azy, isokatra ho azy, isokatra ho azy rehefa mandray papisa amin'ny fanahy masina ianao. Amen. Miala ny ankiviana, miala ny fahanketahana, miala ny tahotra, dia misolo fahasahiana, misolo filoana, misolo fahatokiana n'Andriamanitra. Ary tiany lazaiko farany, ianao dia tonga olona feno fahefana sy hery ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Zay devoly avoakanao manomboka androany ivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Zay areti ny vavahanao manomboka androany tsy mila rizariza, teny ray-mbava teo sitrana. Amen. Ary ninona blokazy eo anoloanao dia andrositsy amin'ny tahotra ianao, satria izy no anorotoro ny varavarana varahana, anapatapaka ny hidivy, andravina amin'ny kitotony eo anoloanao mba ho tonga tany lemaka azy diavina. Dianao Jesosy, anampy anao izy androany. Efa vonina eto izy miaraka amin'ny fahasoavana be dia be. Efa io akaiky ny sœur io izy, io akaiky ny frère io izy. Ary amin'ity androany ty mafaly amin'ny teny aminao, anangana anao izy, ampahery anao izy, anasitana anao izy, ampitafiery vaovao anao ndray izy amin'ity maraina ity. Halleluja, halleluja. Angamba nangatsitsika ianao varimbarina ohatry matimaty ny fanoloran-tena, dia indro ianao atao hoe mandroso tsy mandroso, atao hoe mihemitra atao mbola tavela ihany, fa matimaty. Irehetra amin'izay ianao manomboka androany, irehetra amin'izay ianao manomboka androany. Lasa ny fotoana ataontsika hifantoka, tahiny Jesosy eny tsirairay avy, tahiny ny tompo eny isambatan'olona rehetra. Sangantsika. Aokany afova uvao irehetra indra, andorony zavadrehetra tsy anira. Ekeutu buoza fanatitu iza haukani fanai hiru zakami haukani afovao irehetra indray. Manana yeta-yeta, manana yeta-yeta, ason'Andriamanitra vangina indray ianao. Asa manaiky mihitsy raha tsy ataon'i Jesosy batisa, batisa indray ianao. Mibeba, mibeba, manatona ny tompo, fanirina sy ny yeta-yeta rehetra. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Kalifarai. Hallelujah. Tom se sita kau
Sana wetu. Haleluya. Haleluya. Dochikivava kamfutike mantulu.